Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izy. Izany lohahevitra izany no tiako indray mba hanasana anao hiaraka handinika amin'ity androany ity. Ry mpiara midinika namana isany tena faly ny fo fa tafahoana soamantsara indray isika amin'ity maraina ity tsisy hoe heritsika na tanjakontsika fa teo mandrakariva ny fitantanan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Koa andeha hifampiaraba isika, koa amin'ny alalan'ny hofahofantanana no hifampiarabantsika sady hitsikitsika no hifampiaonantsika indray amin'izao ora izao. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao hatrany hatrany. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana, andinika indray ny teninao izay ankehitriny. Mino izay fa manakambara aminay ianao, ary izay kosa vonona hiaino izay tianao ampitaina aminay. Misaotra tamin'ny fitantananao tamin'ny lasa rehetra, ary matoky izahay fa nitantana ny fiainanao tamin'ny lasa ianao, ka mbola azonao hiantoka fa mbola hitantana ny fiainanay amin'ny ho avy. Apetraka-tananao izao fotoana sarobidy izao, mamela ny helokay sy ny tsy fahatanteranay, ary aoka mbo vita fihavanana aminao izahay. Nonina amin'ny anarana Jesosy. Amen. Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra amin'ny teny vahiny moa le hoe tsy toa, dia lazainy hoe pantokrator. Pantokrator. Tena milaza hoe manana ny hery rehetra Andriamanitra. Manerana ny Baiboly dia mahita ny herin'Andriamanitra mahagaga isika. Mahita ny herin'Andriamanitra mahatalanjona isika. Betsaka ireo tantara izay maneho ny herin'Andriamanitra raha tsy laza fotsiny ny Genesisy toko voalohany isika, dia ny famoronana izay nataon'Andriamanitra izay mahagaga, ny famoronana nataon'Andriamanitra. Andriamanitra manana ny hery rehetra. Andriamanitra manana ny fahefana rehetra. Zao no voalaza amin'ny Apokalipsy toko 20. Apokalipsy toko 20. Ka ny 7:20. Hoy ny voalaza le teny nanao hoe misaotra anao izahay Tompo, Andriamanitra tsy toa, ilay ankehitriny sy taloha, satria efa nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao. Ireo olona 420 izay mipetraka teo amin'ny sezan'ny fiandrianan'Andriamanitra teo anatrehan'Andriamanitra, ka nikohaka ny hivavaka tamin'Andriamanitra no nanao izany fanambarana izany teo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra manana ny hery rehetra, ilay Andriamanitra hivavahantsika. Ao amin'ny Jeremia toko 2:30. Ao amin'ny bokin'i Jeremia toko 2:30, ka eo amin'ny 7:10 sy ny manaraka dia zao no voalaza le teny. Hoy izy hoe indrisy Jehovah Tompo, indro ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandronao nahindritra, ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Mamindra fo amin'ny arivo ianao, ary mamaly ny heliko ny ray ray eo an-tratrany zanany mandimby azy, dia Andriamanitra lehibe sy mahery, Jehovah Tompo maro no anarany. Lehibe amin'ny fisainana sy mahery amin'ny atao, fa ny masonao mibanjina ny alian'ny zanak'olombelona rehetra mba hanome azy araka izay lalany avy sy araka ny asany. Ry mpiara-midinika namana, manana ny hery mahagaga Andriamanitra. Zao no voalaza amin'ny filazantsarany lioka toko 1 ka ny 7:30. Filazantsarany lioka toko 1 ka ny 7:30. Hoy izy hoe fa tsy izy tsy ho toa, tsy ho tanteraka ny tena ataon'Andriamanitra. Averiko ny mandeha. Fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra
ataon'Andriamanitra. Zany no teny fampanantenana ny mena any Elizabeta zay efa antitra no hiverina ho momba tsy niteraka kanefa nitoa hijaza izy. Moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehova fa. Ao amin'ny filazantsara Matthieu toko 7:10. Filazantsara Matthieu toko 7:10 ka ny 9:20. Dia izao no voalazany teny. Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Izaty ianao voafetra ny fahalalanao. Fa zay tsy hainao kosa nefa hain'Andriamanitra ny mahatanteraka azy. Raha ireo andiny vitsivitsy ireo no resantsika ry mpiara-midinika namana, dia afaka ilaza isika fa maefa ny zavatra rehetra, manana ny hery rehetra ilay Andriamanitra zay ivavahantsika. Manana ny hery rehetra Andriamanitra. Tsy hain'ny olona fa hain'Andriamanitra. Noho izany, inona moa no manakana antsika? Tsy hametraka ny fiainantsika am-pelantanany. Fa nahoana isika olombelona no misalasala? Inona moa no manakana antsika? Tsy hentoraka eo aminy ka hangataka aminy zay rehetra mba hirintsika? Isika no tsy manam-pinoana. Ry mpiara-midinika namana, maefa ny zavatra rehetra ilay Andriamanitra ivavahantsika. Saingy tsy midika akory zany fa hoe afaka manao ny zavatra rehetra izy. Misy zavatra tsy azon'Andriamanitra atao. Ny voalohany amin'izany dia zao: tsy azon'Andriamanitra atao ny manery anao ho tia azy. Na dia maefa ny zavatra rehetra aza izy, tsy azon'Andriamanitra atao, fa nianarantsika tany aloha zany. Tsy azon'Andriamanitra atao ny manery ny safidinao. Misy toe-javatra anankiray fantatsika ny tantara ao amin'ny filazantsara Matthieu toko 5:20. Fiangaviana vavaka nataon'i Jesosy tamin'ny rainy manao hoe raiko, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitraponao anenao atao fa ny anao. Nangataka Jesosy, raha azo atao Andriamanitra mba esory ity kapoaka ity, mangity mafy loatra ity, esory amiko izao kapoaka izao, kanefa aoka tsy ny sitrapoko anenao atao fa tsy ny anao. Mazava loatra zany. Fa raha toka nanala Jesosy tamin'ny kapoaka io dia ilay rainy any an-danitra, manana ny fahefana rehetra Andriamanitra ray analany zany, fa tsy maintsy ny heretan'i Jesosy izany. Raha toa tokoa mantsy ka ny esorin'Andriamanitra izany dia tsy voavonjy isika. Ka noho izany dia tsy maintsy ny safidy Andriamanitra ny zanany nasainy goka izany mba hahafahany mamonjy ahy sy mamonjy anao. Fitiavan'Andriamanitra, fitiavana ilay Andriamanitra tsy toa mahay ny zavatra rehetra. Hain'Andriamanitra ny mamonjy anao, hain'Andriamanitra ny mamonjy ahy. Ary tiako izany no mampahery anao androany, fa omen'Andriamanitra anao ny famonjena hivavaka isika. Andriamanitra faly izahay, fa manan'Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra. Eny ampio ary izahay ho samy ametraka ny fiainana eo am-pelantanany. Ampio izahay ho samy antoraka eo aminy. Raha eo inty ary izahay raiso ny fiainanay. Aza fotsitra aminay ny tanam-pitiavanao. Ka naiza naiza alehanay, na inona ataonay androany, dia aoka ianao no tompo ianteheranay. Dia amin'ny anarana Kristy nangatana izany vavaka izany. Amen.